ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Miaraba sy miraro mandrakariva ny fiadanan'Andriamanitra ho aminareo havana mpiaino sy mpanaraka ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Raha ny lohahevi-dehibe nomena antsika mandritra ty herinandro ity dia ny hoe fantaro Andriamanitrao, dia nolazaintsika tamin'izany fa misy dingana na ambaratonga roa lehibe tsy maintsy avahana na dia mifameno aza izy ireo. Inona ireo dingana na ambaratonga roa ireo? Ny voalohany dia ny amin'ny hoe fantaro Andriamanitra, iza marina izy. Ny antony fantaniana io dia satria maro ny olona no nidify an'Andriamanitra ka tsy mahalala na koa tsy dia halala ny momba azy, ary efa manana ny fisainany ny amin'ny fiainany dia ny zavatra izay tiany sy ny lalana izay tiany izorana. Eo kaikin'izany dia misy koa ny atao hoe mino sy mivavaka amin'Andriamanitra saingy tsy voatery olay tena Andriamanitra Andriananahary sady mpamonjy zao tontolo zao marina, fa Andriamanitra zay no hariana, dia toy ny masoandro, volana, afo, tselatra sy ny sisa, na koa Andriamanitra ny tefen'ny tanan'olona toy ny zavatra voasokotra, hazo, vato sy ny hafa koa. Na koa natsangany ho Andriamanitra toy ny vola mankarena, ny fahalalana, ny voninahitra sy ny sisa, izay tononona amin'ny anarana hoe Andriamanitsy izy avokoa na sampy. Dingana faharoa izay nitarehana nisy saintsika ry havana. Raha resy lahatra isika fa tsy misy Andriamanitra fa tsy iray ihany, na koa hanarana hafa na faharoa ho mpamonjy zao tontolo zao, dia ny hifandray amin'io Andriamanitra io izay nanaiky ho mpamonjy ny olombelona mpanota tsy ankanavaka, ka vonona ny handray izay rehetra manatona azy sy manaiky azy ho tompony sy mpamonjiny. Io no lazaintsika amin'ny hoe fantaro Andriamanitrao, izay tonga hamonjy azy ianao, fa izay no antom-pisiny sy antony natongavany tety an-tany. Koa izay nandray azy dia ataony manana firaisana sy fandraisana manokana aminy, fa izany raha teo no maha-Andriamanitra fitiavana azy. Ary satria ara-tsoratra masina, Andriamanitra dia tsy hitan'ny maso sady tsy hain'ny mason'olombelona mpanoto ho jerena, dia nahaka ny endriky ny olona ny tompo ka niseho ho teny tonga nofo tamintsika, ary nonona tety amintsika sy tamintsika, na neo raha teo ny voninahitra m'Andriamanitra mpamonjy azy amintsika sy amin'izao tontolo izao. Dia araka ny voasoratra hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny ny zanan'lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay, araka ny Jaona 3:9 fantatsika loatra. Tsy izay izany, fa Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra iray amin'Andriamanitra ray, araka ny Jaona 10:7. Inona ny asa mpamonjena izay nataony? Roa mifameno ny asany amintsika soantsika: ny fampihavanana antsika mpanota amin'Andriamanitra, ka nanaovany fanavotana tamin'ny rano sarobidy araka ny episitily ho an'ny Hebreo 5:20,
ary ny fananganana zay rehetra mino azy ho zanak'Andriamanitra ka mampiditra azy ao amin'ny fanjakany lanitra dia ho zanaka mandovan'Andriamanitra sy ho mpiray lova amin'ny Kristy araka ny epistily Paoly ho an'ny Romanina 5:7-7. Ary dizany no hitarina ansaintsika amin'ity andro talata 7 oktobra ity. Handinika sy hamantatra bebe kokoa ny amin'Andriamanitra mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy, ka namaritantsika ny lohahevitra manao hoe fantaro Jesosy. Fantaro Jesosy. Fa rehefa tsy voavaliny olona maro zay nantaniana hoe iza marina moa ny andraisany an Jesosy naneverany azy, dia ireo vahoaka zay nanaraka azy zany dia mbola nitodika tamin'ireo mpianany tompo ka nanao taminy hoe fahianareo kosa manao ahoiza araka ny Matteo 5:9-10. Ary marina ny navalin'ny Petera raha hoy izy ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, dia lay vohosotry ny ray zany araka izay nomena azy avy any ambony. Milaza zany fa ny fanambarana avy amin'ny ray avy any an-danitra no hazoantsika mahafantatra an Jesosy, dia izy zay nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako, izy no henoy araka ny Matteo 7:15. Ary dia zany no amafisy ny vaky teny voalohany zay menantsika dia ny Matteo 4:17-17 ka hatramin'ny 7:17. Fa Jesosy tokoa rehefa tonga teo afovoan'ny olona ary te hiditra ampony tsirairay, hampiposaka ny famirapiratany ny vonahitr'Andriamanitra ho aminy araka ny vaky teny 2 dia ny Korosianina 1:14 mipaka amin'ny andininy 7 any amin'ny toko 2. Manaraka izany, nahoana ny hoe fantaro Jesosy, satria natao ho antsika izy dia ho asy ho anao, ary tonga ho antsika. Voalohany hanavitra antsika dia araka ny anarana zay menaza manao hoe ary ny anarany atao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Matteo 1:20. Faharoa miaraka amin'izany hanao fampihavanana amin'Andriamanitra ray zay antony nanavotany antsika tamin'ny rany, fa izy hoy Paoly no fihavanantsika araka ny epistily Efesianina 2:14 dia Jesosy. Fa izy zay tsy nahalala ota dia efa natao ota amonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Koretiana 2:5 izany. Inona ny hafatra ho antsika dia ny hoe fantaro Jesosy ary mihavana amin'Andriamanitra. Ho amin'izany dia hoy Paoly apôstôly, Andriamanitra nanomiana ny fanompona fampihavanana dia izao, Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy, ka tsy nanisany fahatsony ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. Koa dia iraka na ambasadoro solon'ny Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo solon'ny Kristy izahay, ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra anie hianareo. Koretiana 2:5-12. Andeha ro fisafisaitsika vetivety ny momba an Jesosy, kankatsika reo fanambarana lehibe zay omeny ny soratra masina. Voalohany dia momba ny fiandrianany mahatompo sy mpamonjy azy, hoy ny fanambarana soratra masina amin'ny alalan'ny Petera apôstôly. Fa tsy nanaraka izay anganongano noforoan'ny fahafetsen'ny saina izahay raha nampahafantatra anareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika, fa efa hitany masonay ny fiandrianany. Petera 2:1-4. Hoy koa Jaona mpanao batisa, indro ny zanak'ondron'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao,
Jaona toko voalohany 5:7 aroa Paoly apôstôly mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no handoaleandroalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy haneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitran'Andriamanitra ray. Filipiana 2:10-2:20. Manahoana ny amin'ny fiainany, ny toetrany, ny fombany, andefezina amin'ny hoe ny fitiavany. Izany dia miseho tamin'ny fanoloran-tenany hoy izy: izaho no mpiandro tsara, ny mpiandro tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondrony. Jaona 2:12. Ary tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Jaona 5:13. Dia teo ny fandavan-tenany Kristy Jesosy izay natenanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitovina amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'nakany ny endriky ny mpanompo sy ny natongavany ho mana mpitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanantareo olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipiana 2:2-5. Dia teo ny fahamarinany zay tsy nahazakany ny fiatsaram-belatsia sy ny fitiavatena zay hitany tao amin'ireo mpitary mpivavahana jiosy, dia ny fariseo sy ny mpanoradalàna ary ny loholona zay nanorona ny fivavahana amin'ny fombafomba fanaondrazana sy ny didin'olombelona, fa tsy tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ka nananaran' Jesosy azy ireo manao hoe: foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo, ry mpiatsara velatsia. Marina ny namina niny Esaia nareo hoe: ity fireneny ty manaja ahy amin'ny molony fa ny voninkosa lavitra azy. Ary tomonika faraneto ny fahamasinana dia ny Mahandriamanitra azy indrindra zay tsinjon'ireo devoly raha ndalo tao Gadarenina Jesosy. Reo nietsika le demoniaka niantso azy na dia tsy mbola niteny akory aza ny tompo, fa hoy izy reo taminy: mofaninona akory raisy ianao ry zanak'Andriamanitra ô, tonga eto va ianao ampijaly anay alohan'ny fotoana. Mateo 5:7. Maranatsika dia ny amin'ny asan'i Jesosy. Zany dia azo fintinina amin'ny tenin'ireo vahoaka talanjona raha nahita ny asa mahagaga zay nataon'ny tompo. Nanafaka ilay lehilahy mona sady marenina manao hoe: tsara ny nanaovany zavatra rehetra, fa sady mampalady ny marenina izy no mampiteny ny mona. Amin'ny Marka 7:7-7. Fa ny akanton'ny asa zay nataony mova tsy efa voambara tokoa hatramin'ny voalohany, dia araka ny voasoratra hoe: ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, ary indro tsara indrindra izany. Araka ny Genesis 1:2-7 tapany voalohany. Tanteraka tokoa izany rehetra zany, satria ny anarany dia atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andriny fiadanana. Isaia 7:5 tapany 2. Koa ny voninahitra, ny hery, ny haja, ny laza ho an'ny anarany masina, ary ny fiadanany kosa sy ny fitainy manana ambiampy dia ho amintsika zay nandray azy ka ataony hoe olona ankasitrahany ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tompo sady mpamonjy tsika hatramin'izao ary ho mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara.
fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro fa tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.